Amizao fotoana zao zany ny BNGC dia miara-miasa akaiky aloha miaraka amin'ny zareo amin'ny direction générale de la météorologie eto Madagasikara. Ary araka ny vaovao fahatsika tato dia mananontany zany miditra ao Antala io cyclone tropical Enao io rapitso atoandro amizao ohatran'izao fitatsika zao. Ny BNGC moa zany efa nahazo an'izay fampilazana avy any amin'ny DGM zay dia efa nandefa sahady nanomboka tamin'ny asavotsial efa misy équipe d'intervention nalefa any atoerana zany hoe amizao fotoana zao zany eny andalana misy ny équipe anankiray dia ho any Antala sahirankirana ho zareo zany satria ny lalana ohatrany efa ratsiratsy any mbola tsy tonga any hatramizao no mitany tamin'ny asabotsy hariva. Et misy équipe anankiroa ao amin'ny région Sofia, dia misy équipe anankiray au niveau ny Analanjorofo dia ny équipe zay fiandry zany eto amin'ny Antananarivo zany misy azy amizao fotoana zao miandry hoe aiza ho aiza ny mety mbola ilana azy. Ireo moa zany hitako hoe ezaka atao vonintsitaitra amizao fotoana zao ary atao miaraka amin'ny zareo mpiara-mobonatoka na zareo amin'ny yoga zany na zareo amin'ny CPC zany na zareo amin'ny tany filamina zany dia efa miaraka amin'ny ireo ekipa vonintsitaitra nalefa any atoeran'ireo. Ary raha hitanareo ngambany zazao mivoaka zao dia misy en réunion ny CRIC zany le plateforme niarahana amin'ireo mpiara-mobonatoka rehetra eto Madagasikara zay atao amin'ny BNGC mba entina mitondra sy mamaly zay mety ho fahasahiranana mety ho hita any atoerana sy ny mety fomba fiasana ahafahana manatanteraka ny fiatrehana zao loza voajanahary miatra Madagasikara zao. Ny talohan'izay koa ngambany mbola sositako ety ihany koa ny talohan'izay moa zany tsy dia hoe zao ihany mbola mipetraka le fiomanana fa tsika zany nanomboka tamin'ny ririnina tamin'ny taona lasa dia efa niomana nametraka ny plan de contingence régional eraky ny toerana reny ary ny mpiara-miasa moa eto zany niteny za moa tsy nasikariky andrera tsy reo niteny tamiko ary le jerena zany le toerana andalovan'ny cyclone dia le toerana efa nanaovantsika plan de contingence régional daholy mandalovan'ny cyclone ka mety mba favonivonina zany ny mponina ny atoerana mahafantatra ny tokony ataony izy amizao fotoana zao. Fa nanjanonatry zany mampatsiahy ihany ny BNGC nareo moa zany isan'ny fitaovana ilaina mampita ny vaovao any amin'ny vahoaka fa ny BNGC amizao fotoana zao dia tsy mitsahatra mampilaza any amin'ny vahoaka isafaritra hoe inona ny zavatra tokony ho ataony mba ahafahany miatrika mpahatonina zany an'izao loza voajanahary zao mba tsy isy fahafatesana sy fahaverizan'ny fananana be loatra. Misy d'hébergement eto an-tanà zany efa io ngambany efa 6 volana lasa zay efa vita daholy ny fitiliana ny toerana asiana azy io ary misy anankidimy izy raha eto Antananarivo renivohitra no lazainy dia efa mivonona zany izahay raha ohatra ka tena hoe ilaina dia tsy maintsy mampilaza eo amin'ny aina aman-jery isika zany mba ahafahan'ny olona mahafantatra hoe aiza ny tany tokony alehany ary ny zareo tompona ndraikitra isan'ny natokony zany na any amin'ny commune na any amin'ny district zany efa mahafantatra an'ireo toeranareo ary tsy maintsy ampilaza an'ireo tompona ndraikitra ny fokotany amin'izay etsika tokony atao mba ahafahana mamonjy amin'ny toerana avo zany ho an'ireo olona mipetraka amin'ny toerana iva sy manahirana. Ny prépositionnement zany misy karazany anankiroa zany raha ny prépositionnement desana anankitelo mihitsy ary ny tena marina. Ny voalohany ny prépositionnement zay matetika tsy eritreretintsika dia hoe ny fametrahana an'ireo olona manana fahaizana manokana mikasika ny fikirakirana ny fandaminana zany na ohatra fa amin'ny fanarovan'ny loza ohatra reny ireo le équipe nalefa sur le terrain amizao fotoana zao. Manaraka an'io dia manisy ny atao hoe prépositionnement ny moyen matériel zany dia moyen matériel koa zany io moa zany ohatran'ny Antala efa misy efa mipetraka any mandavan-taona efa misy stock de prépositionnement ny Antala ary tsy ny BNGC reny fa miaraka amin'ireo mpiara-mobonatoka tahaka ny Croix Rouge dia manana ny azy any ny zareo ny PAM koa ohatra zay donc zany efa mipetraka any atoerana zay zany hoe vonintsitaitra ny atao dia ianao tsy maintsy mamatapatatra maminavina ny mety zavatra filana amin'ny fotoana io
fa indraindray mety ho latsaka indraindray mety mihoatra ka ny eto amintsika moa zany ny resaka le ataontsika hoe voie de communication somary manahirana kely any izay angamba mety hoe olana raha resahana fa raha ny fitaovana hoety miatrika an'io zany antsoantsika teny zao mba misy ihany moatany tamin'ny taona lasa mihoatra tamin'ny taona tany aloha tany io ampelantanan'ny BNGC ahafahany miatrika an'io loza voajanahary io ary androany dia androany zaho dia efa milaza aminareo fa efa raisy ny fitondram-panjakana sahady mifepetra rehetra mety azo mbola hifanampiana mikasika ny ireo toerana eto tratran'ny telo voajanahary tia efa nisaka tamin'ny andriamatoa Mialatsia moa manona ny vitrany nisaka tamin'ny andriamatoa Prime Ministre androany efa raisy zareo an-tanana zany mikasika ny fifanampiana sy fanomezan-tanana miaraka amin'ireo mpiara-monina lehibe eto amin'ny firenena.